Faly miarabantsika rehetra indray rakizy. Ary faly indrindra indray androany hanolotra tantara mahafinaritra sy mahavariana ho anao. Enoy tsara ary. Ny baiboliny Bela. Nampiozongozona ny fiaran'ilay Sikanosy, olona mpifindra monina, teny amin'ny lalana teny ambanivohitra. Nietsika tamin'ny lafiny rehetra ny ankizy. Papa, te asa amin'ny mpamboly aho. Mora mankaleo anao zany. Bela sy ny asa, hevitra mampiome. Diso fanantenana tamin'ny ray aman-dreny ny Bela, satria toa tsy nino azy hoe afaka miasa izy ireo. Tao amin'ny tanàna mifanakaiky, nitsambikina teo ivelan'ny fiara izy, dia nitsoaka. Tonga teo anoloan'ny toerana fambolena iray izy. Tian'ilay trano, misy voninkazo eo amin'ny varavarankely. Manahoana? Izy ianao? Bela ny anarako, ary te hiasa ato aminareo aho. Tonga ara-potoana mihitsy ianao hanampy amin'ny finjonjana ovy. Kanefa mialohan'izany, mila mihinana zavatra aloha ianao. Avy, mandrosoa. Ny fofona tao an-dakozia no nampahatsiaro an'i Bela fa nona be izy. Mivavaka izay mialohan'ny hihinana. Ny fanomezana tsara indrindra sy izay rehetra nananay dia avy aminao ry Andriamanitra. Misaotra anao izay noho izany. Amen. Ny mivavaka sy mamaky baiboly dia tena zava-baovao ho an'i Bela. Tena tiana nefa ny miaraka amin'ilay mpamboly sarika. Fa na dia ny asa aza dia fafinaretana ho azy, na dia marary aza ny lamosiny rehefa tonga ny fiafaran'ny andro. Nandalo ny herinandro. Nero, inona ny tadiavinao? Te hilalao baolina miaraka amiko ve ianao? Nero nanenjana ny sofiny ho any ivelany. Mihaino tsara ihany koa i Bela. Nero, misy olona mitenjo lokango izany. Mety ny ray aman-dreniko izany. Mipetraka manoloana ny hafa izy ireo, mitony sokona sady mihira. Tampoka teo dia natsara alahelo be aho. Azonao ve izany? Nijery tao an-dakozia i Bela, saingy tsy nisy olona tao. Nandray ny baiboly izay teo ambony latabatra izy, ary lasa nanjavona tao anaty alina. Bela, tonga eto ianao. Tondra zavatra ho anay ve ianao? Nitondro ity boky ity aho. Afaka mamaky Grigora. Jereo anie boky masina ity. Voamarikety ny testamenta vaovao momba an'i Jesosy Kristy Tompo. Boky tsara iny, mamaky teny ho anay. Misy lehilahy anankiray avy nanantona an'i Jesosy ka nanontany azy hoe inona no ataoko mba ho voavonjy aho? Jesosy ny hamaly azy hoe tandremo ny didin'Andriamanitra. Aza mangalatra. Aza mangalatra? Nahatsiaro tena omeloka ireto Sikanosy, olona mpifindra monina ireto, dia nifampijery. Satria samy efa nangalatra zavatra daholo. Bela zao nangalatra n'ilay baiboly. Kanefa iny ny aliny iny ihany, dia lasa izy amerina ny zavatra nangalariny. Bela, misy zavatra tsy napozina. Nalainao nga ny baibolinay? Aleo ary fa omeko anao iny. Tena marina ve? Afaka tazomiko ilay izy? Nahatsiaro sambatra i Bela. Noho ilay baiboly, ireo Sikanosy dia nianatra nafantatra an'i Jesosy sy natoky azy. Izay indray no anjara hafatra ho antsika tamin'ity anio ity, tahiny tompo daholo, nanolotra ny tantara zokomy.